Misy fiantraikany goavana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fisian'ny kolikoly. Noho izany indrindra dia entina sorohana ity tranga ity, nisy ny Sendikaly sanjoro hanampy ny Bianco hanao izany asa goavana izany araka izao takim-baovao etin'ny Jemy Maradaniel eo amin'ny sariny mamra samoliza. Amondrona ny hery hanampy ny Bianco na ny sapandrara misahana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fiadivana ny kolikoly eto Madagasikara ireo vovonan'ny sendika avy Sendikaly. Ito ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ireo mpitondra tafiditra ao anatin'ny resaka kolikoly avy lenta izay mamboatra ny firenena sy tsy ahafahan'ny Madagasikara mahazo ny fatoka isan'ny iraisam-pirenena ireto farany. Sakana iray tsy ahazoana famatsim-bola izany raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Tafahoatra loatra ny kolikoly ataon'ny mpitondra fanjakana eto amintsika. Raha mahita ny trafikana bois de rose. Ny mpanao trafikana bois de rose ireny miezaka amin'ny ty fitondrana ty. Raha mahita ny tsy fanarahana ny mpitsarana eto amin'ny mpitondra fanjakana. Sy fanajana ny zon'olombelona, ny fangalarana ny volam-panjakana amin'ny alalan'ny fanomezana olo-tokana. Vokany tsy mahazo famatsim-bola fanjakana malagasy. Mandoa vola 1 à 4 milliards vola lasa ministra. Misy andimba vavy tsy maty manoto ao an-dapa ao. Tsy hemotra fa hanatanteraka ny fihetsiketsehana sy fitakiana tafiditra anatin'ny fanamariana ny andron'ny asa ny voalohany volana Mey izao ireo sendikalista. Miara-mentana amin'ny fanatanterahana izany ny sendika ny mpiasam-panjakana F3M ny vovonan'ny sendika avy Sendikaly. Manaiky ny fandaminana izy ireo amin'ny amindrana ny etsy amin'ny kianjana Alarobia. Aminay dia manœuvre dilatoire hoentina ny mbatsimbanana ny fanatanterahany sendika ny fankalazana ny asa sy ny fitin'ny mpiasa. Izay tsy hiditra ao anatina fandrika ka hideborde fa anjaranay sendikany miezaka amin'ny fomba rehetrarehetra akoseho amin'ny fitondram-panjakana fa ho balizy hiaro mba tsy hisen'ny explosion sociale eto amin'ity renivohitra ity. Raha tsy ahivina dia ny 2020 ny volana aprily teo ny vovonan'ny avy Sendikaly no nahazo alalana fa afaka manatanteraka hetsika etsy amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo na i Mahamasina. Omaly nefa nandritra ny fivoriany ny OMC na ny organisme mixte de conception dia nafindra eny Alarobia ny hetsika.